Zay ny amin'iny fa andalam-panomanana tanteraka ny tetikasa exode rural any amin'ny faritra Sofia any ny vondron'ny firaisamonim-pirenena afary malagasy. Efa misy ny fiarah-miasa miaraka amin'ny tompon'andraikitra ifotony ahafahana mahazo velara-tany midadasika izay ipetrahan'ireo vahoaka ao Bekitrobaka 4 kilometatra miala n'Antsoimo no vinavinaina ametrahana izany tetikasa izany. Toy izao kosa ny fanazavana hoentin'ny filoha lefitry ny fikambanana afary malagasy. Ny Afario Sofia zany zao dia efa nisy fiarah-miasa tamin'ny préfet de région, ny chef de région ao Sofia, ny DDR, ny PDS vaovao ihany koa zany. Misy tany malalaka tokoa zany zay efa eo pikarakarana ny ara-taratasy zany zay amin'izao fotoana izao eo Bekitrobaka no misy an'io tany io 4 kilometatra miala ny renivohitry Sofia ao Antsoy zany io tany io. Projet exode urbain région Sofia zany. Ka nizaniza zany eran'ny Madagasikara dia soratra anarana zany hiditra ao anatin'izany projet exode urbain zany dia afaka misoratra anarana zany izy ao Amampikony dia ao Antsoy ao Mahajanga ihany koa zany misy ny braony afary malagasy amin'ity projet exode urbain ity. Ao anatin'ilay projet exode urbain projet pilote moa hitantsika teny Soledanana iny izay nitokanan'ny Prime Ministre fa isy ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro eny isy ihany koa ny fametrahana rano fisotro madio isy fametrahana hôpitaly eny isy fametrahana centre de formation eny Bekitrobaka eny Antsoy zany isy ihany koa zany ny fametrahana orinasa lehibe anankiray izay rahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao zany ho an'izay rehetra te hisoratra anarana hiditra anatin'ity projet exode urbain ny région Sofia ty dia afaka manoratra ny anarana zany izy naizanaiza eran'ny Madagasikara izany. Ny fepetra takina aloha zany dia miditra mpikambana izy atao amin'ny afary malagasy ary misy ihany koa ny droit zay tsy mavesatra fa tena maivana dia maivana tokoa izay andraisan'ny zareo anjara zany ary ilay toerana zany dia tsy azo amidy zany ilay tany tsy azo ihany koa ampanofaina zany ilay toerana eo zany fa dia olona ho any amin'ilay projet exode urbain zany dia vonona amin'ny fambolena ny amin'ny fiompiana amin'ny taozavatra ny amin'ny rafitra zany fa tsy hoe hipetrapetrahana fotsiny zany eny amin'ilay projet exode urbain zany fa tena asa no atao ao misy asa atao fambolena fiompiana taozavatra sy ny rafitra.